Itombo ao anatsika mandrakarivana ry havana ny fiadanan'Andriamanitra avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny Romanina toko 7:1-7 iray amin'ireo soratra masina novakiana tamintsika no iangatsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity ary antenaina ny asan'ny fanahy masina ho amintsika fiangonana atakarantsika indray ny sitrapon'Andriamanitra mba ho fiainantsika. Romanina toko 7:1 hatramin'ny 7. Ny andinin'ny voalohany dravana mazana dia ampatsahivana na ifampatsahivana rehefa misy korotandrotaniny eo amin'ny fiarahamonina, misy karazana fandavana fikomiana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Fa mba ahazahoantsika ny hevitry ny soratra masina dia ampatsivina ireto zavatra vitsivitsy reto. Nahoana moa Paoly apôstôly izay nanoratra ny epistily nametraka izao soratra masina izao ato anatin'ity epistily nosoratany ho an'ny Romanina ity. Voalohany, antony ara-tantara. Ara-tantara ny jiosy tamin'ny fotoanandro nanoratana ny epistily, fa ny fotoana manodidina ny nanoratana tokony ho tamin'ny 580 talohan'ny Kristy. Ny jiosy dia tena tsy tia ny fanjakana Romanina. Efa tamin'ny andron'i Jesosy izany mandraka ny nanoratana ny epistily, tsy tia ny fanjakana Romanina. Tsy te andoetra mametraka olana ny hoe azo atao ve ny mandoha vola ho an'ny Kaisara. Ny Matteo 2:7 fanontaniana fandrika natao tamin'ny Jesosy izany nandrasana valiny. Ho Jesosy hoe aloavo ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Fa tamin'ny andro ny apôstôly, araka ny asan'ny apôstôly toko 7:2 dia tena noroahan'ny fanjakana Romanina tsy hono natao Roma mihitsy ireo jiosy. Izany no ilazana hoe anisan'ny tokotany isiny izao teksta izao ny tsy fitiavan'ny jiosy fanjakana Romanina ary ny fanlian'ny fanjakana Romanina ny jiosy. Tsy mbola tena ara-panjakana ny fanenjehana kristianina tamin'izany, fa vao nanomboka kelikely fotsiny. Izany hoe tsy mitodika loatra amin'ny kristianina izay niaritra fanenjehana ny filazana hoe ajao ny fahefana lehibe izay misy, fa tena nosoratana ho an'ireo jiosy tonga kristianina mankahala ny fanjakana Romanina. Fa ny antony faharoa koa napetraka izao soratra izao noho ny ara-pivavahana. Tao amin'ireo mpivavaka jiosy izay nisy resy lahatra ao kristiana mandray ity epistily ity, dia nisy ireo atokon'olona atao hoe zelota izay nanana firehana toy izao. Satria Andriamanitra no mpanjaka ny mpanjaka, dia tsy mila mpanjaka izahay, tsy mila mpitondra manam-pahefana, fa Andriamanitra ihany no manana fahefana aminay. Dia tonga tamin'ny fikomiana, tamin'ny fanjakana mihitsy izy ireo, ny 70 taonan'i Kristy. Ny antony fahatelo, araka ny soratra eo ambany masontsika, dia ao anatin'ny foto-kevitra mivohy atao hoe fitondran-tena kristianina manomboka any amin'ny toko 12 ity perikopantsika ity. Izany hoe tsy voasaraka na havana manokana ka hoe ny fanajana ny mpitondra na ny fahefana, fa ampianaran'ny Paoly apôstôly hoe anisan'ny fitondran-tena takiana amintsika pino amin'ny kristianina tamin'ny fotoanandro ary mandraka ankehitriny ny fanajana ny fahefana, ny fankatoavana ny manana fahefana. Tena fitondran-tena ara-tsoratra masina hoe manaiky ny fahefana. Ny fahefatra araka ny mpanoratra Paoly no manoratra
Ny tena heviny dia hoe tsy ny valiteny hoe tsara daholo na tianao ve ny mpitondra, tsy izay ny hevitra tiany ampitana fa hoe ahoana no azona miaina ampilaminana eo ambany fahefan'ny mpitondra. Izay no fanontaniana mila valiana. Ahoana ny ahafahana miaina ampilaminana eo ambany fahefan'ny mpitondra. Raha makany amin'ny farany sika izany hoe hatrany amin'ny 9:4 amin'ity toko ity, ny famaranana dia fametrahana any Kristy ho tena fonosany zavatra rehetra. Hoy ny 9:4 hitafio Jesosy Kristy. Ninona fahefana, ninona zavatra niresahana momba ny atao hoe fanoloran-teny, ny famaranana azy dia ianao fonosany toetra ny Kristy, ianao mitafy any Kristy. Ireto ary havana no anafarana antsika hoenty miaina, miainga amin'izao anjara perikopa izao. Voalohany, antso amin'ny fanekena ny fahefana. Maneke ny fahefana, fa ny fahefana rehetra misy dia avy amin'Andriamanitra. Ny olana zany miteraka ny tao hoe tsy fanjariam-piainana eny amin'ny fiarahamonina manomboka ny atokantrano, eny an-dalambe, any an-tsekoly, any am-piasana, eo amin'ny sehatra midadasika, fokontany, vahoaka be sy ny firenena eny izao tontolo izao. Ny olana tsy hoe manaiky na tia ny mpitondra ny olona, fa ny olana dia hoe manaiky ny fahefana ve ny olona. Rehefa tsy eken'ny olona ny fahefana na iza mitondra eo, dia tonga ny tsy firindrana, tsy afa-mandroso ny fiainana. Tsy milaza ity soratra masina ity hoe ny fahefana ara-politika ihany eny amin'ny fiarahamonina, mpitondra firenena, mpitondra fanjakana. Tsia, fa ny endriky ny fahefana rehetra manomboka ny atokantrano. Ny ray aman-dreny, tena manaiky ny fahefan'ny ray aman-dreny ve? Ny fiarahamonina ankehitriny. Nahoana no potra ny teny hoe misy miaino? Nahoana no mbola mandehandeha anoanina hoe miteny foana titinina? Nahoana no mbola lazaina no hoe be sermona? Nareo koa miteny foana, misy endrika tsy fanajana fahefana ray aman-dreny zany. Alahady natokana ho an'ny sekoly Efjekemy, zao alahady zao. Betsaka ny sekoly izay miandrandra fahombiazana ka mametraka fitsipifehezana. Anisan'izany sekolim-pinoana izay adiditsika. Rehefa mipetraka amin'ny fitsipifehezana izay tsy mipetraka amin'ny fahendren'ny olombelona fotsiny raha sekolim-piangonana, fa tena araka ny soratra masina, dia misy ny mpiara-monina, ny mpianatra tafiditra ao anatin'ireny sekoly ireny, tsy mahazaka ilay fampifehezana araka ny soratra masina, fampifehezana masina. Tenenina ny ankizy, manome havahana azy ny ray aman-dreny. Na ny ray aman-dreny ny mpianatra, na ny mpianatra zany dia samy tsy manaiky ny fahefan'ny sekoly, miezaka manabe sy mitaiza. Indrindra moa ny fitaizana araka ny soratra masina. Dia atena taona aza dia ny hoe andao afindrao ary dada sy neny fa tsy mety amiko io sekoly io. Tsy mahazo manao an'izaoko, tsy mahazo manao an'izaoko, tsy mahazo manao volon-korotanidrotanako, tsy mahazo mandokonoko oko. Tsy mety. Zany ry havana no mitranga. Zany hoe na inona sekoly ny olana tsy hoe mataiza ve ny sekoly, fa ny olana dia hoe mety ho tezaina sy beazina ve ny mpianatra ankehitriny. Maneke ny fahefana. Voalaza ny fitondram-panjakana fa tsy mahasehaka ny vahoaka ny mpitandro filaminana eto Madagasikara. Dia tsy gaga sika rehefa tsy isy mpitandro filaminana, iny sika mahita moto avy any mody fiakarana makaty amin'ny zotra tsy tokony andehanana. Ary tsy eto ihany, fa fantatr' izao fa lalana mitodika tokany ny sens unique, nefa mbola misy jerenao mifanena ihany.
dia sahirana ny fiarahamonina, tsy manaiky ny fahefana, zatra ny baranahany. Izany ry havana no iantsona antsika ato anatin'izao perikopa izao. Ankoatra ny any amin'ny sehatry ny asa, raha vao miova ny lehibe dia ny andany fahefana ihany no imasony ny sasany. Antsony isika hanaiky ny fahefana izay misy. Tsy hoe hanaiky ny mpitondra rehefa metimety aminao, fa hanaiky ny fahefana satria nomen'Andriamanitra fahefana ireny mpitondra ireny. Eo amin'ny 15 tapany farany dia ambaran'ny soratra masina ry havana fa tena mahazo fahameloana izay tsy manaiky ny fahefana. Fieritreritry izany. Zavatra faharoa ao anatin'izao perikopa izao dia antso ho amin'ny fampiasana ny fahefana. Eo amin'ny 14 dia hoy ny soratra masina, fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Ireo nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny andraikitra izay tanany dia azadonana fa mpanompon'Andriamanitra mitady izay hatsara anametrahana ny fitsarana araka ny rariny. Antsona ny manam-pahefana rehetra, tsy hoe hitady fankatoavana fotsiny araka ny dininy voalohany, fa izy indrindra dia antsona ankatolay fahefana amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy. Ny hoe mpanompo dia manaraka izay lazainy ny tompony, manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny andraikitra izay tanany. Mampindrana, manome fahefana ao anatin'ny fotoana voafehitr'Andriamanitra ry havana. Raha fiainam-piangonana ny taom-piasana iasan'ireo olom-boafidy tamin'ny fisokafan'ny taom-piasana dia 4 ihany. Voafetra ny fahefana nomena avy amin'Andriamanitra. Eo amin'ny firenena dia misy fetoana koa isam-pirenena hatramin'izao no mitondra ny tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana. Voafetra fa tsy mandrakizay. Antsona anararoatra an'izany fotoana voafetra izany ireo tompon'andraikitra ka hampiasa tsara ny fahefany eo ambany fahefan'ny tompo ka hirotsaka ho mpanompon'Andriamanitra eo amin'izany andraikitra raisiny izany. Mpitsara izy ary mpanompon'Andriamanitra. Betsaka ny very-hevitra ny amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny sehatra samihafa. Betsaka no mahatsikatra fa ny fahefana eo am-pelatana ny tompon'andraikitra dia tonga fahefana anangonana tompontsoa fa tsy hitadiavana izay mahasoa ny vahoaka hiadidiana. Misehatra io na ara-pivavahana io na ara-piarahamonina io dia misy fanamariana ny amin'izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, antso ho antsika izay manana andraikitra na aiza na misehatrina na misehotrina ampiasao ny fahefana. Fa mpanompon'Andriamanitra natao hitady izay hasoa ny vahoaka hiadiditsika isika. Mpanompon'Andriamanitra natao hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny isika eo ambany fahefan'ny tompo. Raha iamandreny ianao, aza mparina ny fahefana. Ampiasao ara-drariny sy ara-kitsiny hitadiavana izay hasoa ny ankonanao sy ny taranakao izany. Raha mpampianatra ianao, aza manao didiko felehibe fa katsao izay hasoa ny mpianatra, izay hampandroso ny sekoly. Raha toa ianao ka mpitondra eo misehatra ny fiarahamonina dia tadiavo izay hasoa ny vahoaka hiandraiketanao. Tadidio ry havana fa izao soratra masina izao dia mampahafantatra fa antsona hampiasa ny fahefany amin'ny mpanompon'Andriamanitra azy izay nomena fahefana ary ampiomanina fa mbola ho tsaraina koa amin'izay nampiasainy ny fahefana nampindramina azy. Ny fahatelo dia antso ho amin'ny fiara-miasa. Eo amin'ny 9 ny fahenina sy fahafito dia fiantson'ny Paoly ny mpiarabelona aminy
ny amin'ny andoavana hetra, ny amin'ny anajana izay tokony hajaina. Fiara-miasa zany. Fanehoana fiara-miasa ahafahana miara-mampandroso ny sehatra misy antsika izany hoe ataovy ny adidy tokony ho ataonao fandoavan-ketra na raharaha samihafa ary ajao izay tokony ajaina. Indraindray dia fatra-pitady tombontsoa isika vahoaka indray io. Raha tombontsoa dia maika mihitsy, fa raha hoe ity ny adidy, raha hinam-bary dia maika mihitsy, vita ny sakafo fa zay anasa vilia ny an-trano. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy hiandry ny tompona andraikitra hiezaka sy hazakazaka isika, fa anao izay tandrify atsika koa ho fampandrosoana ny isan'ankohonana nametrahany tompo atsika, ny fiarahamonina izay hiadiditsika misy antsika raha teo. Paoly dia manao hoe aloavy ny hetra. Mety mieritreritra ianao manana fiara hoe kaninay ilay efa elaela dia lafolafo izany. Mety mieritreritra ianao hoe atao ahoana ilay fadijerana nary izany izao, ahena kely fampirarana sa ahoana? Aloavy ny hetra. Aza rehefa lavitra amin'ny saina fa ny didin'ny tompo dia ny hoe anjarantsika manao ny andraikitsika, anjara ny hafa koa ny manao ny adidiny tandrify azy. Isika kristianina ry havana dia miantrana fitondran-tena, tsy mpijery fotsiny eo anivon'ny fiarahamonina na mpitandamba, fa raisy ny andraikitra tandrify anao, na ny hamafa ny tokotany manodidina anao azy, efa didy sy andraikitra izany. Mandraisa anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Mamarana isika Jesosy Kristy no mpanjaka ny mpanjaka. Izy dia nametraka fianarana ho antsika, nanompo tonga hatreny amin'ny hazo fijaliana mba hitadiavana izay asoa sy ianao. Izy dia namela fampianarana ho antsika ary mampatsiahy fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Raha manapaka amin'ny fahefan'ny tompo mandra-piaviny dia nantsony isika tamin'ity an'ity anaiky ny fahefana rehetra izay napetrany teo amin'ny tompona andraikitra miadidy atsika. Nantsony isika tamin'ity an'ity raha manana fahefana mba hampiasa ny fahefana nomena sy nampindramina amin'ny fahamarinana. Nantsony isika tamin'izao afatra izao mba handray ny andraikitra tandrify atsika araka ny anjarantsika tsirairay avy. Amaranana ry havana itadidy io fa voafetra tokoa ny fahefana eto amin'izao tontolo izao. Ny tompo no manana ny fahefana rehetra araka ny voasoratra eo amin'ny Apokalipsy 2:10 tapany farany manao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Anapaka ao amintsika ny fahefan'ny tompo ary anaiky ankatoa izay voalazan'ny sitrapony isika. Amen.